Vatika indray ny lelan'ny Prime Ministre Ravelonarivo omaly raha toa ka avinavina nasetran'ny mpanao gazety afaka omaly izy dia nanambara teny anosy fa tsy hamalina inaninona mihitsy manodidina ny raharaha politika izay iresahana ny fiaraha-miasan'ny sy ny filoham-pirenena. Ny filoham-pirenena hoy izy no tokony antaninareo ny amin'izany fa ny tenako tsy hamaly mihitsy na inona fantanina takinareo. Omaly indray nefa taorian'ny nandraisan'ny maso-mpanjakana frantsay sy ireo teknisiana frantsay ho amin'ny antsoina hoe ady amin'ny kolokoloka ifanomezan-tanana Madagasikara dia nambarany fa manga lanitra eo amin'ny fiaraha-miasan'ny sy ny filoham-pirenena. Teny izay heverina fa tsy nomaniny Prime Ministre afaka omaly fa taorian'izay fihaonana tamin'ny maso-vo frantsay izay. Ny frantsay izay matetika miditra an-tsehatra eo amin'ny fikarakarana ny raharaha fitantanana eto rehefa tsinjon'ny frantsay fa toa hovo totohana ny tombotsoany tsy maintsy bedesiny olona mahatokony sy ny saribakolony afaka mantsy na ny filoham-pirenena na ny Prime Ministre. Ny raha tsika nahita fa ny filoham-pirenena dia efa niditra ao anatin'ilay vondrony zareo franc-maçon. Ny Prime Ministre kosa farafahakeliny ilay fifanarahana miafina amin'ny alalan'ny fifanarahana lasitra na ny accord cadre izay nandehanan'ny tany Frantsa no isan'ny ifamatorany bebe kokoa amin'ny La Frantsa izay tsy dia tena hoe resy lahatra amin'ny rajonary mampianina sy Ravelonarivo fa izy ireo aloha ankehitriny no hitany fa mbola miantoka ny fiarovana ny tombotsoany fa rapitso rafakapitso rehefa hitan'ny La Frantsa indray fa misy olona azo ny antoka kokoa no Ravelonarivo sy rajonary mampianina dia omeny lamosiny izy ireo fa ny ankehitriny dia nitenenina izy ireo tokony tsy maintsy miara-miasa ary dia zay no nambaran'ny Prime Ministre hoe mangandray ny lanitra eo amin'ny fiaraha-miasan'ny filoha sy ny Prime Ministre. Io moa arakaraky ny mpandray azy foana sy arakaraky ny mpiteny. Milazana hoe bras de fer, za tsy mahita bras de fer eo amiko sy ny filohan'ny Repoblika. Fa ny mpanao interprétation ivelany no mandray amin'izay fomba andraisany ny zava-misy rehetrarehetra. Ny azoko lazaina Prime Ministre aho manatanteraka ny asako amin'izay andraikitra nametrahanahy filohan'ny Repoblika izy manatanteraka ny asany araky ny nametrahany constitution an'izay. Ka mahagagana ihany moa ny fomba filazana an'izay fa io tsy azotsika sakanana ny fanehoan-kevitra satria miaina ao anatin'ny demokrasia isika dia ny tsirairay afaka malalaka manao ny interprétation zay tiany ho atao amin'ny zava-misy anankiray fa ny fantatro dia manga ny lanitra ny fifandraisako zany raha tiako tenenina eo amin'ny filohan'ny Repoblika.